Miarabantsika rehetra indray izay mahita ny vidéo indray androany iresaka sika hoe ina daholo ireo zavatra mila tandremana rehefa mianatra hira sy mizatra mianatra hira amin'ny gitara. Dia raha ohatra amin'ny farandray vidéo asadino ny manisy réaction mametraka commentaire ary ny mizara an'ity vidéo ty amin'ireny groupe sy ireo namantsika marobe izay tia gitara. Lasa artsika. Voalohany tandremo tsara le minoreny base, zany hoe misy fototra tsy maintsy apetraka rehefa mianatra zavatra anankiray, ohatra ny mianatra teny-pirenena ianao misy ny grammaire, vocabulaire sy ohatr'izany. Amin'ny gitara ihany koa misy ny grammaire, ny vocabulaire, ohatra fotsiny sady mila mianatra ny solo ianao ny mila mianatra koro. Ohatra antsika zao rehefa mianatra ato aminay na amin'ny cours en ligne na amin'ny vidéo débutant anao dia efa mila manao solo, mianatra an'ireny solo ireny, gamma sy ohatr'izany satria maninona ireny rehetrarehetra ireny ny atao hoe base tsy afaka sarahana hoe rehefa mahay ianao vao mianatra solo na rehefa mahay ianao vao mianatra koro fa tsy maintsy arahana atao le izy. Ohatra fotsiny mila accordena tsara ny gitaranao, zany hoe régleo tsara ny gitara zay vao tendrena. Eo ihany koa ny teknika izay tsy maintsy ampiasaina na ao main gauche na ao main droite, ary indrindra préciseo tsara ny zavatra tendrena atao main droite. Misy amintsika zao ohatra ny mitendry, raha ohatra zao sao ny asaina ataontsika ohatra hoe dia misy amintsika hoe ngatsy mety raha atao amin'ny ito izy dia zao ny ataontsika. Le moramora foana aza manao an'izay fa le tena tokony ianarana atao fa tsy izay moramora amintsika no atao. Dia le base zany mila apetraka tsara ohatr'izay rehefa mianatra hira tsika. Faharoa matetika tsika rehefa mianatra hira dia tsy mba mianatra miadana. Ohatra ianao zao ohatra ny ampanaovina ohatra hoe dia maika be tsika nenjika vitesse fa maninona raha atao miadana aloha. Ohatra ataovy miadana lizy dia arakaraka ny anaovanao miadana lizy dia rehefa mimarina le miadana dia mitombo miandalana ny vitessenao, zany hoe ny zavatra tsy hainao mitendry miadana dia tsy hivoaka mihitsy rehefa tendrenao aingana. Fahatelo manarak'izay dia ny fahazotoana mianatra foana. Misy amintsika tia gitara be, tia andeha lavitra mozika nefa sabotsy fotsiny vao mandray. Misy amintsika ohatra ny nanindra accord barré ohatra zao ianao dia naneno tsara satria ohatra ny ilainao ohatra ny amin'ny ohatra ny ohatra dia misy accord barré dia matetika lasa tsy voatsindry le izy satria tsy mikotrana isan'andro dia ela be tsika vao mianatra vao mahay hira rehefa mianatra dia lasa kivy eny an-dalantsika zany rehefa tsy mipetraka izay, zany hoe manomboka izao zany ataovy matotra tsara hoe mitendry isan'andro mandray gitara isan'andro. Na 2 minitra nandraisanao dia efa nitendry isan'andro aloha ianao izay, fa misy amintsika manko lahady dia sabotsy vao mandray dia nefa mandray adiny 7 tsisy dikany zany noho ny olona hoe nandray 30 minutes isan'andro na adiny 2 isan'andro. Dia io afaka tapatapahana ohatra ny 10 minutes maraina dia ohatrohatr'izay indray hariva, fa ny essentiel dia kitika foana mikitika foana. Manarak'izay dia matetika rehefa mianatra hira dia izay hira mora hay no tiantsika ianarana. Vao ohatra ny misy hira be solo be ohatra aingana be le vitesseny dia tsy tiantsika ianarana le izy fa ohatra ny le hira moramora hay. Hitako mihitsy zany na za le mampianatra en ligne ireny ary matetika mampianatra rehefa hira sarotra ianarana izy dia tsy tiany zareo le izy fa le moramora kely reny foana satria efa maiky geste hoe za efa mahay fa elaotsika izay manomboka androany. Aokatsika tena hoe rehefa mianatra dia na sarotra na mora omen'le mpampianatra eo sy nahitatsika eo dia atao foana izy fa aza miditra amin'le hoe izay moramora ihany ianarana fa manomboka androany zany ovaina le mentalité atsika rehefa mianatra hira. Manarak'izay anisan'ny olona atsika ihany koa rehefa mianatra hira dia tsy mba henoantsika le original fa tonga dia maika hianatra. Ohatra hoe mahita vidéo zao ianao ataoko eto amin'ny page dia ianarantsika le izy dia ohatra hoe za zao mampianatra ohatra hoe ohatra hoe za sao mampianatra an'izany dia misy amintsika maika be mihitsy hianatra an'ilay hira, fandana aloha manokana fotoana mihitsy miaino an'ilay izy. Izay mahatonga na matetika rehefa mampianatra dia matetika hira tsy dia tian'ny olona no ampianariko, fa misy fotoana indray hira tian'ny olona, fa misy fotoana tena ezahako mihitsy hira tsy tian'ilay mpianatra atao mba hahatonga anazy manokana fotoana hiaino dia plus ianao manokana fotoana hiainona dia me mazava amin'ny sofinao le mozika dia lasa me manana oreille musicale ianao dia izay nefa antantsika satria rehefa manana oreille ianao dia tsy mila mpampianatra intsony. Ny anany faniriko dia hoe ny atonga anareo tsy antehitra amiko rehefa hianatra zavatra fa mba aleo tena daholo tsika rehetrarehetra mba afaka hizara ohatran'izao ataoko izao koa. Amaranantsika ny conseil dia maro amintsika ny rehefa mianatra hira dia tsy tafavoaka dia mijanona eo fotsiny
de tsy manao ninino misy mpampianatra be da be amin'ny Facebook tsy atoreriny tsara be de be ny olona afaka mampianatra niza mpampianatra maresy lahatra anao de ndana mianatra na gasy io na vazaha na amin'ny vidéo io na antsoratra io na inona fa ndana mianatra aza mandany fotoana mianatra irarery aloha raha misy afaka mampianatra raha afaka ianaranao rery moa tsy maninona fa ndana manokana ihany koa vola na fotoana ianarana amin'olona reny zavatra reny stadio raha ohatra ny misy olona efa namorona ny pneu ohatra tsy voandroandray anao vao ndeha amorona pneu fa mividy pneu fotsiny asanao sisa raha amboatra pneu anao de makatahaka sy ohatr'izany fa raha hoe tonga de amorona anao zavatra efa misy de lany fotoana anao ikaroka sy amorona ny zavatra efa misy de noho izany zany afaka mividy vidéo tutoriel ianao afaka mividy ihany koa ianao mety hoe formation afaka manantona mpampianatra ianao raha misy olona afaka mampianatra amin'ny vantana zay moa tsy mampianatra amin'ny vantana afaka ihany koa ianao manantona olona zay afaka hanampy anao ary indrindrindrindra nefa aza dino mikaroka kanefa le mikaroka tsy midika fa tsy tokony hianatra aman'olona ianao fa ataovy an-tsaina foana hoe za de tsy tokony hikaroka ny zavatra efa misy mahay zay ny vidéo antsika androany de mazotoa mianatra daholy de aza dino ny mipartager au maximum an'ity vidéo antsika ity de zao mametra commentaire eo ambany eo raha misy zavatra manitikitika anareo de izahana ivaliana izy apetrao amin'ny commentaire ny vidéo antsika veloma daholy